tao anatiny efataonany sy ny krizy dia voalohan-trano nitrosany Madagasikara hoy ny kandida Erajonar Mampianina tamin'ny vahoaka n'Antanambe. Efa expérience efataony zay no ministre fitantaram-bola sy ny teti-bola maro tena miharihary tsy nitombo nitrosany Madagasikara voalohan karaha mampiasa mandrota raha mbola manana fahefany zay a mbola miatano izany mety raha ilanareo Solotry Madagasikara ny faritra loatra mangoro nisehatra ny fambolena vary. Tao anatin'ny 70 taona nefa dia tsy voakarakara ny vary teto Madagasikara noho ny tsy fahampiny foto-drafitrasa entina hanatsarana izany. Ametraka foto-drafitrasa matanjaka ny vaovao anarenana ny lesoko hoy ity kandida ity. Fotoam-bato mazaka kosa no nilazany Erajonar Mampianina fa amboarina ny tetezana ao Manangazipo. Efa eniko matetika zao le eo amin'izany Manangazipo zany ao amin'izany kafe